radio plus hoanareo zao ilay tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe tsodrana raina alahelo. dia mpeny ny ravaka antaniony ireo nanomena ny tantara Romi Armanana, Iazarandry, Laingo Andrea niaraka tamin'ny ravaka antaniony tolotra randriana Arsan ary tolopanahy. nandray feo Priskara Goto Armanana, Nana Totosa, Iazarandry. Inona ihany morotefy ny mbola narakarana ao an'izay aleko sa efa lany atao ka mandany andreo ty ampanarana maso ny fiainako. Mba masika koa ianao ty ry idealy ka olo tiako kosa ve dia tsy mba handaniako andro sy fotoana mihitsy ny fanarahana azy toy izao e. Olo tianao amin'ny ahoana morotefy so dia fo lasa adala azy ianao ty erahako tamina taloha sy efa nanenenako tongotra matananako. Vavany mbola ty zany ry idealy ary haiko tsara neny fitiavanao ahy eny saingy mbola tezitra amiko ianao hatramin'izao satria tsy nampirafesinao aho fonofony fitiavako dia tsy nalala lehilahy koatranao aho niaritra taminao teny foana nandritry ny 4 taona fantatro tsara angamy izany ry tefy nitianao aho fatrapanajanao ihany koa tsy mbola nanitsaka ny fitiavantsika na indray maraina aza sotra sy tianao aho dia rarotinao amin'izay indray dia tratrako soma tsara tao an-tranonao mihitsy ianao sy rindra sipanao so dia verinao kentrina sy adala ary ka nakitsahanao atampon-dohatra an'izany azafady ry tefy tsy dia alivelively no ataonao an'izany ankehitriny efa namosina mahafantateraka ny mombanao teo amin'ny fiainako dia tsy ilaiko tsony ianao manelingely ary mba handehanako fa aza mibana ny lalako ohatr'izao. Oka kosa aloha ry idealy zany mba efa ny fony aza manay ianao fa fanalako andro fotsiny indrindra ianao ihany ho any tena tiako. Zazakely ary tefy zany foana koa ngamoa ny fomba nareo lehilahy tony rehefa tratra lazaina fa ianao ny tena tiako fa fanalana andro fotsiny iny rary fo iny dia tsy maintsy arahany sy ny sisa tsy vaovao amin'izany fomba ndehilahy zany ka mbola mamerina ny fifonako aminao re ary idealy aza manay ianao fa tsy ahita ny toy ireny tsony tokony omeko anao tsy mafoy anao zany ho aza ianao ihany ny tiako. sy ady amindrindra amin'izay resaka lehilahy koa ary tefy ianao moa ny fanadroadrony isaky ny mifanena aminy amin'izay indray tsy mifidy toerana fa na eny anarabe na eny an-tsena na vory vahoaka aza dia sahany mihitsy ny manalabaraka ho mpangalatra ny olon-tiny tsy vehivavy-boaka akory tefy ka tsy ahitan'izay anjarako tsy ianao mihitsy kory ny rivotra iainako ka hoe raha tsy misy anao dia ho faty. Aza mba mahay vavy ohatr' izany ry idealy sady raha no mandrindra indray aza esana loha fotsiny izay lazainy dia ampy mangina foana iny rehefa leo tsy eo aminao tokoa mantsy ny lelo ry tefy dia hainao ny manisina tsy analabaratana fa mbola olona manana ny maizy ahy ihany ary azafady ho ahy ianao andehanako fa maika hiasa. Idealy mbola tianao aneo azahay mba mijanona aloha dia miresaka tsara fa inona ary ty maika aho fa azafady ianao mbola be koa ny asako ka roviana azy ianao no mba afaka mandalo any an-trano dia mba mifanazava sy mifampiresaka tsara tsika sy manam-potoana amin'izany eny mbola feno ny fonao fa tadio fa tena tianao ka miandry aloha foana ihany koa tena nyritona fotsiny izy marina tsy nahendry alahy kosa aloha le tratra ny tonda indrindra tao an-trano iny ry tefy fa aza mikropaka amin'izany fa eny fitotana-tsaka ve dia ho avosotra ho an'ny hafa indray aleo aloha alaina milamima fa rehefa tsy azo milamima dia tsy maintsy aterisetra ihany zany no dia davoniko ary aleo koa ialeto fa midonaka be eto fotsiny
mbola iketrika an'ilay fiara-pokara alina koa mantsy. Mba aiza ihany koa ary ty idealy mbola tsy tonga foana hatramin'izao e. Efa mivalo ora alina nefa mbola tsy miditry ny trano foana. Amin'izay indray atsoina dia tsy misy mandray mihitsy. Mampitaintainy izany raha zaza. Izay kosa angamba ka. Ho avy eo. Izay fa mandram-peona ary dia misaotra. Bonsoir Neny. Fataiza moa ianao ty ry idealina izao vao miditry ny trano a. Amin'izay indray atsoina tsy mandray telefaonina mihitsy. Tsy mba malala miantso na mandefa SMS. Sa efa nihafaty ahy mihitsy ny dadavindry ity. Neny a, inona ary ty? Ary ndaloha hitrany hatrany fa sao dia horen'ny mpiaramonina eo kamakamiko a. Sady mba mitenena moa moramora e. Tsy hainao kory sy nataraiky ahy dia masiaka ery. Ary aza taitaitra fa tsy mahasalama anao anie izany e. Ianao be tositra io. Azo mena tsina retsy fa mamy anie izany zanaka izany. Mba manana niza fa tsy ndritsony koa moa sisa. Haiko ne izany e. Ary mitony amin'izay fa efa tia. Fataiza marina moa ny tena nahataraiky andrity e. Dia iza koa iny mitovy lananaritra andry tamin'ny moto iny. Tsy izany ry Neny fa tena be asa be mihitsy n'izay ianao dia tsy maintsy namita an'izay izay a. Sady nisy ankizy roa voaroaka koa ny tao ampiasana anay dia tsy maintsy izay daholo nanao an'izay asa tokony nataondry zareo. Le tovolahy teo indray namako iny. Mpiara-miasa amiko moa izany e. La nandeha lavitra nanatra mpiasa maro mantsy ny fiaran'ny orinasa dia tena mbola taraiko noho izao aza ny fahatongavako tato an-trano raha niaraka tamin'ny zareo a. Nefa tsy ireo azy ty efa fitaintainanao tatiny e. Sara aza mba nisy an'iny namako iny nanatitra. Ay, fa na dia izany aza mba mandraisa finday ihany fa tena mahavady koa mihitsy ndry ity ka. Ka leny ambony motony ery Neny tsy andrenesana mihitsy e. Eny e, fa ezaka ny antso anao foana rehefa misy tranga-javatra tahaka andreny. Eny akia, ary ndana aloha indry misolakanjo dia misy rano mafanefana ataoko koa andro indry. Izaho aloha andeha hikarakara ny sakafo indry. Misaotra Neny a. Aleo anao toy vetivety ary aloha e. Mahontsa ery ty reniko ty ka. Efa mialehibe izy nefa dia mikiry hatrany manao an'izay asoa. Ohatra andreny hoe zazakely ireny mihitsy ny anaovany ahy. Sara aza aloha mba nahita ny asako io ahy. Rany pension iny mantsy tsy ahavita ny fiainana mianaka izany mihitsy. Tsy mba manana tata ianterana koa moa satria 10 taona monja dia mba handrafahafatesany tata. Tratra ny lozam-pifamoivoizana izy ary maty teo ny eo ihany. Soa fa mbola eto ilay reny be herim-po. Fa ina tokoa moa izany ranto nahatonga anao andeha bus androany ka. Sa tsy eo ny moto anao? Ka lany assurance mihitsy ilay izy eo nefa za tsy mbola manana fotoana andoavana an'izay mihitsy ko. La tena aleoko aloha mba mandeha bus indray. Sady mba miaraka aminao koa e. Amin'izay no mba misy namana. Sa tsy tianao? Fa ohatra ny rano kopa kosa nga moa za ranto ka tonga namana vao mafimafy ka. Fa ohatran'ny rano madio any anala ka tonga namana dia ravoravo e. Ranto ty mba be vazivazy. Fa ahoana? Tsy tianao nga izany ka? Fa za kosa angambony teny an'izany ka. Izany aza ny tena metiko. Atao ahoana koa ny resaka amin'ny olona konjokonjo be izany. Tsy antitra tsy fidiny amin'izany aho. Oay. Fa misy ina ry Dialy? Samba mety dia aloha mba tatana azy ranto a. Tena miangavy anao a. Avy eo azavaiko anao ny antony. Ay, ka ao ary. Fa inona koa izany nahazo ny Dialy tampoka teo e.
Ave moa tsy ho satroko azy tantana ny tanana ohatr'izao fa miatahorako fotsiny hoe raha tratran'ny olon-teny amin'izao dia mba ahoana nefa izy azy tia ohatrany tsy maninona amin'izany akoriko fa raha mba fantatra tokoa mantsy le idealy ny atao boky oay misy bus iny ranto sakany fa isisika be eo daholo zao ireo olona mbola milahatra eo sady tena manahirana mihitsy koa le mandeha bus rehefa sendran'le misisika ohatr'izao zay tsika fa niaraka tafiditra ihany soa fa tsy navotsotro mihitsy ny tanana rao tsy tafakatra tsika tena manahirana mihitsy ka ohatran'izany foana ny ainako isan'andro raha vao miraikiraiky dia tara mihitsy fa zao aloha ranto menonao mialatsiny tamin'le fiangaviako anao hitantana ny tanako teo fa nena tamintsika teo mantsy le olo tiako taloha za moa efa tsy manaiky niaraka amin'ntsony nefa izy to mbola manarakaraka an'izay aleoko ihany tena azafady re hitako tsy nahajery atsika mihitsy izy teo vao nahita atsika ny fampitatana nahodiny avy hatrany ny lohany izy mantsy zao mieritreritra fa olo tiako ianao zany ve fa maninona kosa moa ianao dia manao an'izany sa efa nahita solony vaovao izy no nahita soloko vaovao fa tsy zany nahita solony ka zany hoe nampirafesany zany ianao raha azoko tsara hainao tsara mihitsy nefa ne dia olona mba efa neretako nandritry ny firy-taona izao ihany saingy hoe nareo lehilahy tony moa mahay manafika-lema ka tsy misaotra eny ivelany mitoetra raha tsy tao anatiny tratra ihany nefa mifarany ka avy teny alako avy hatrany sanga vao osina ka lanjara amin'izay resaka lehilahy sao fay tsara nanenina sy mifona lafa fa saingy za kosa aloha tsy ho azony amin'izany intsony ry ranto ve idealy tia ka masika kely oatra zany mitsotra ka fa rehefa hivadiana kosa dia mahay mivadika ihany koa saingy azavaiko anao kosa aloha fa tsy ny lehilahy rehetra noatra zany samy manana ny toetra ny olona fa tsy hoe mitovy daholo akory eny saindray aloha dia marina fa za manokana dia sendra tojo an'iny lehilahy tsy nisy azon-damosiny iny amin'izay ny ranto tsy afeniko anao fa tratrako tao an-tranony tao mihitsy zany mba sah koa le rika tsy mba za mihitsy no ny anao vehivavy an'izany mba natera be vavy any saingy vitsy ny manana toetsaina ohatran'izany amin'izao fotoan'izao mantsy efa lasa lamody mihitsy ny lehilahy mampirafy ary ny feheveran'ny zareo ny tenany dia hoe sarim-bavy raha tsy manao an'izany marina nefa tsy maty izany izay ny tsy fantatry ny sakeliny dia amin'izao zany ianao tsy mbola manana fofopofony mihitsy aloha nefa sipakely tsara tarehy ohatr'izao ve moa dia ho ela amin'izany zany tsy mamaika izany ranto anambady foana mandrakizay ozy nenina izay asa aloha amin'izao dia fanomanana ny hoafy zay ny lary ranto mahalalaka zany ny varavarana fa tsy manana olo tinikala idealy rehefa tsy nahainy kolokolo raha ngany afa dia aloha mba hikarakarako azy indray sy potro zao kosa ve dia ho ampijaliana ary inandray rety malasa saina andranto sady to merery izany sa sanatria mampome anao kosa ve ny tantara-pitiavako tsy zany ka tsy zany kosa mba lasa fotsiny saiko hoe angamo tsy azo atao manana olo tianana hoe manomana ny ho avy asa ka sady tsy ho impiro tanora koa angery idealy enao ty dia mahita ambara mihitsy ka marina zany fa tsy mbola misy pikoty re sa indray nikoty izay lehilahy mba metimety amiko enao ty koa oay ary tsy efa eto ve aloha tsika mialy atao variana amin'ny vazovazo fotsiny mantsikako oay tokoa misy mialo vity ny piritrano fa
andeha anasan'reto lamba kely reto aloha. Reto indray ve moa andeha anakaramana olona hafa eo indray e? Mba sitranay kely mantsy. Ny vidim-piainana koa ato efa ila tsisy iainana tsony mihitsy. Soa ihany koa aloha idealy fa efa mba miasa e. Mahatsiaro efa nahalehibe anan-kery sady mba afa-pahasahiranana ihany koa. Dry, fa toa misy moto mijanona nge ao amin'ny vavady eo zany. Fa iza koa ary io? Dia anao inona koa? Aleo aloha hidinany ka. So mba mila fanampiana koa hoe so de diso lalana. Iaraba tompoko, namana idealy ary saika mba hitady azy raha tsy mampaninina anao. Ay, zay vao tsaroko. Tika le tovolahy nanatra ny idealy le ndray alina ry. Ka iza aza ane efa lasa e. Somary ny alaloha kely tatantrano izy fa mbola nisy nandrahako kely azy. Zany, tena diso indray azy zanyko. Za koa tsy nampimo anazy hoe andalo aty ka ilozako ary aloha ianao ry mamana idealy a. Miala tsiny indrindra fa nanelingelina anaoko. De mandra-piona indray e. Mandra-piona retsy a. Namana idealy. Zany koa ve zao de mba marina. Raha namany tsotra ve de andeha andany andro hitady azy aty an-trano mihitsy. So mba olo tiany kosa aza fa manafina amiko fotsiny izy e. Nefa na misy azy zany moa tsy efa fotoanany kosa angamba zao. Tsy misy tokony tsininy zany e. Izy raha toe efa miasa fa tsy hoe zaza mbola mianatra kosa. Raiza ihany ary ty idealy ny tsy mbola mandalo eto foana e. Ohatry zao misy mantsy ny ora tokony andalovana eto. Tsy maintsy miresaka aminao andro fa tsy eken'ny saiko kosa hoe zany taloha de bandy hafa indray no mitantananao eran'ny tanàna. Oay le ty ny mamikiviky iny kosa kay. Idealy. Tena tsy mahita ve sa ambody fanina ny tsy mijery mihitsy e. Ay mbola hitefindray. Tsy reraka mihitsy mantsy ianao manenjika sy miandry an'izay andalovako eto a. Inona moa ny tokony andreraka amin'izany ka? Olo tiako anie ianao e. Olo tiako saingy miseho mamolaka sy mampifily. Amin'izay indray tsy tahotra tsiratra amin'ny fampitantana amin'ilay bandy tsy dia afaka iny akory. De iny ve mba hasolonao ary idealy a. Mba fery ihany ny vavanao mipetsipetsiny io tefy a. Ary ampidirao anatin'ny olo-kelinao io fa iny ny tiako. Tsy mila anao tsony ary aza manantena ny mbola iverenako. Sy iverinao falika zaka iverina amina lohako. Zany mba vavanao? Aza mba zany ataonao an'izany a. Ka zany ny sahazanao rehefa tsy mahalala tsy tiana ka. Ataovy ampy anao ny fisindrindra sy sipanao akoatra azy ihany. Dia aza mifanelingela sy mifanarakaraka ohatran'izao tsony. Ary mbay Ho hitanao kely ary zany e. Ndao fa lalany e. Tsy misy atahorako an'izay fandrahonanao koa, mazava. Ary lasa koa mandeha any e. Anenina tongotra matanana tsara zany tefy. Sy azo tsotratry ny alika mihitsy ka. Andray kosa aloha tsy iverina amin'izany tsony mandeha mbany lohany eo azy izy e. Ekeko hoe mbola misy ambina fitiavana tavela ihany ato anatiko saingy voaka mihitsy. Raza mbola tsy nisy hoe mahare azy vita vao hita ny toetrany. Raha zany angatsy loza. Rehefa ao mantsy tsy afaka nivoaka tsony ninona mitranga. Soa ihany. Ka ahoana? Mety aminao raha atsika mba miala etaeta kely. Nahoana kosa moa tsy ety amiko e. Tena tsara azako. Ka ao, mahazo sezary ianao e. De inona no nosotronao? Mety foana ka.
ataovy mitovy amin'izay sotroina fotsiny dia izay. ay eny ary azafady iny e mba hitondray jus anankiroa amin'ity ne izay mety aminao ty Ie, mety amiko ka tsy maninona mihitsy. fa zao ry idéaly avadiko ny resaka nanaoana ihany nefa ran'le resaka olo tianao taloha iny itefy moa izy teo Ay ve vao maly mihitsy ny andry ateo indray. dia ahoana ka Dia inona moa fa tsy nifompoana toy ny nazatra teo e. Rehefa tena tsy nanaika dia nanao vava be ny ianao. vava be Eno a hita ny somatsara ka tsika senao le ny fampitatana mody ny sarisary ho mpifankaty iny. Dia izao ny teneniny hoe hita kokoa ne hono le bany tsy nanekena ny fonako iny. Tsy nahoako moa izay nyredoredony teo fa dia ny lalako ihany ny zoriko e. ay ve ka nisy an'izany maly idéaly Mienanao a enao ve nefa tena efa tsy tia azy tsonika sa etiny fotezitra fotsiny dia mahavita amin'ny teny fa tsy mila azy sany foty azy lo tsy afenina aminao ranto fa mbola misy sombony tavela ihany a. Nefa na misy azy zany tsy hanao sorona ny fitiavako kosa e. Fa ny ora sy ny fotoana mandeha ny foana io. mahery saina ianao ka mba hasambatra ihany ianao ty nefa koa zao ny ataovy an-tsaina Hoe ahoana ranto raha fitiavana no retina mahazo dia dia ahoana olo tiana solo ny fanafody tsara indrindra tsy misy azoko ny tiany mpanoratra tongavana. hita mihitsy koa ianao hoe tsy dia tia taranja malagasy tany am-pianaranako zao ary raha voadona-pitiavana ianao dia tadio fa tsy ho sitran'izany mihitsy ny fonao raha tsy mity olo-kafa vaovao indray azonao amin'izay Ay ve eny e azoko ekena ihany zany nefa ahoana indray sady ianao ane tsara tareny no manam-panahy ihany koa Oay fa toraisy ny tanako dia ranto tia ianao ary idéaly ary efa ely izany fa tsy voazao akory tia hony ranto izay izany ny antony ny fihetsiny amiko ireny foana. Eny e tsapako loha zany ary za tia azy koa ve sare kanefa sady tsy tia azy ave dia inona moa no tokony eritreretako azy andro manala ohatran'izao. Nahoana ny tsy mitombina ny saiko fa tia hita azy foana. Sary-piaro ihany koa raha misy namany vehivavy miresaka amina misangy aminy. Santo mino fotoana mba andiniako tsara. Tia azy koa izay ny tsapako. Toa tsy andriko indray asany ampitso ahitako azy. fa iza koa ty bandy manaka an'ity manahoana ny olo tiany idéaly ary nahoana mandeha rery fa izy madame tandremy ihany fa tsy nivoaina eny masika raha manaramorona amin'ny mambe tovavy tsara tare ohatry reny ranga dia avela andeha rery ay zay vao tsaroko tika le bandy sipany idéaly taloha iny dia inona ny tiana atao amiko ka amaly faty ka zay resaka ataona zay tianao atongavana fa tsy misy azoko mihitsy ny le tianao lazainy raha nytiako atongavana ny tianylao fantatra lesy dia ny afaty an'lahy eto mihitsy saingy mbola mampitandrina ny lahy fotsiny aloha andro any
Tsy ilaiko mihitsy aloha miarakaraka amidy alitsony. Zany vadiny. Mazava? Fa iza moa zany ianao no mananjoa mono ahy. Sa tany tsy misy lalàna sy fanjakana neto dia mahazo manao izay tiany atao ny rehetra. Azafady kosa. Tsy olo loatra anao zao mihitsy ny andrahoana. Sady matoa ianao ny sarahany dia misy antony izay e. Teo aminao izy tsy nahay nanaja sy ny kolokolo azy ianaoko. Zao vao mirediredy eo. Sady efa tanatsaka iny rangaha. Aza manantena tsony. Za zao ny tiany fa tsy ianao. Hay kosa. Dia fankahitsika raha izany. Tsy mahalala ngala fa jolambotany manoloana lahy io e. Ka na tsy ampahalalana azy zany dia fantatro tsara e. Ary azafady andanako fa tsy mitovy aminao akory ka hiady andalana eto. Andao ariko. Ifankahitsika e. Tsy matahotra ny lahy e. Na jolamboto marina le olo tiany idealy taloha iny. Soa ihany aloha izy fa afaka tamin'iny. Ny fiheverany mibandy iny mantsy zao efa miaraka mihitsy za sy idealy. Raha mba fatany mantsy za koa aza vao eo andala-pikotiana. Mba hanao ahoana tokoa re. Ho tia anahy koa ve izy sa tsy? Zao efa mivalo sy dimy kay loza marina kak'izay neny hoe mba zao any tsy miasa dia tsy mba mahalala manampy azy amin-dra raha ao an-dakozia kory. Aloloha hitina ka manao ny neny tena azafady neny fa zao afo tafafoa ka inona ny azoko anampiananao? Ndrikoki ndry ara zao tokony akaina mihitsiko reraky ny asa isan'andro io zao ve mba tsy miasa dia mbola andrera batana anampy anahy io indray ny ange ireo raharaha ireo efa mahazatra e sady ngamo misy orovonjena be fa sy avitako azy eto neniko ka izay fotoana tsy asako izay indrindra no tokony mba hanampiako anaoko zavatra tokony ataoko mihitsy azane zany e ka misakafoana aloha ndry ary dia sasandry vilia rehefa avy eo za aloha andeha hanokon-doaka. Ay ka efa avy niantsena koa tena natory maraina tokoa zany. Tia ny varindry dia mazotoa e. Misaotra neny fa vadika tokoa aloha ny resaka ry neny misy olon'izay andry neny miaraka amiko rantona anarany sara tsaroany iny le tovolahy nitondra moto nitady andray andro teto tadidiny neny. Ay zay vo tsaroko dia oviana zany nareo no nanomboka niaraka ka foaingana ihany aloha e fa mpinamana tsotra fotsiny izay le hitaneny taloha reny zany ka mba manahoana aloha fa hitandry azy fantaro tsara ry idealy ny olona erahana tsy mora nge zany ao an-tokantrano zany vao hita ny tena toetrany eny rery neny aza manay ianao haiko tsara ray rantoka efa ela ihany mantsy ny nampinamana anay eny ariko dia maiza amin'ity retsy dia mahaiza mifanajy eno aza matahotra ianao fa fantatra tsara zany tiako ane tineniko ty ary tsy mifinday indrivy aloha zany maneno zany hoay tokoa ana mihitsy izay ary aleoloha alaiko fa adiniko any ambony izy teo lehibe tato ihany le vavitokana keliko raha mbola teo tokoa manko tsika dia mba nanana amin'ny raha vavy atato indrisy anefa fa voarovolana monja dia maty izy tsy mbola fantatra idealy zany hatramin'izao ary tsy tiako ampahafantarina azy koa satria mety hiteraka alahelo azy indray tena tsy voaraiko tsony le antso teo neny sady ranto mihitsy kay ny antso tato sady mety tezitra zao le olona amin'izany tadidio angefa fihetsika kely tsy voatandrina fotsiny dia mampiova azy ry idealy tsy maninona izany izy ry neny sady foandray mandeha niny ny antso tao fa tsy hoe efa imbe dehibe kory eny fa na zany azako io kosa kay fa namerina ny antso
hoe ka zany indray no nataon'le tefitefindozanao iny sao dia mba efa ho lasa dala kosa ary izy iny. mazava ho azoko lasa dala aminao izy. engany ianao mba tsy ianao kay ao ary fa tsy haniniko an'izany intsony efa namondry io ary fo maika aza ataontsika marary saina tsara mihitsy izay mahitatsika miaraka. Tena nanahirana mihitsy ange izay fihetsika nataony tamiko faran'izay ry idealy. izy aza miasa aloha amin'izany ndre efa anao azao dia ataovy ampy anao izay izany tiako ny hainao ty ranto sako ohatra anao ihany ry idealy ary aza manahy ianao fa tsy hanary ianao izany na mitaka anao. misaotra ranto ianao koa ny efa nampahafantariko an'iny zany ve faly ery azy iziko. ay misaotra kia aza manandry fa efa ho ampahafantariko ny fianakaviako koa ngendry izao za moa efa tsy mba misy raha aman-dreny intsony fa ny havako sisa ny be debeko. ka ranto tokoa moa izany mipetratr'ery. Menada zany zanaka dada sy neny manana zandry vavy izay Mikalo ny anarany. Dia aiza izy? Tsy miara mipetraka amiko izy fa any amin'ny zandriny dadana ihany no mipetraka. Mbola mianatra mantsy izy terminal izy izao. Ny fianakavianay no miantoka ny fianarany. Za kosa mba manampinampy kely araka izay tratrako eny na dia goteny fotsiny ary. Ay very ranto. Tsara kosa izany ka. Ay mifanaraka sy mifanampy ery ny fianakavianareo. Andray moa dia rehefa voatantarako anao ireny tady efa maty fa neny sisa. Tsy manana mpiray-tam-po fa sary ery ihany. Ny havanay kosa indray lavitra ny daholo. Ray mandeha ao anatin'ny taona ihany ngamba vao mba misy an'izany hoe fihaonana izay mifankahita izany. Efa zatra an'izany raha teo koa moa izay sy neny. Ndre aza matahotra kifa efa eto zany ho namanao sy ny neninao foana. Nenitsika moa zany eny moko. Fa vadika ny resaka ranto misy inona? Enao tia marina aloha sao dia mba efa manan'olo tiany. Fa inona indray re ty tsy mahatoky tia mihitsy mbola nahita niaraka tamin'olo-kafa nga ianao? Ka nareo lehilahy tonga moa tsy mahay manafina an'izany foana. Azafady rehefa tsy te haina an'izany intsony mantsy raha sanatria ka misy koa. Aleo dia ny aty am-piandohana dia faranana raha izany no misy. Idealy ianao koa. Zao re ndraso ho tantaraiko anao ny fiainam-pitiavako taloha. Miaino anao indray ary tsy afeniko anao aloha fa efa nisy olona niaraka tamiko taloha saingy ahoana? Ndrisy fa niaraka 7 taona teo ngamba izay dia tena ninona ranto? Nanao accident izay izy nivadika tamin'ny lalam-pirenena faha-7 iny ny fiara nitondra ny zareo any Antsirabe. Andray? Avy any mantsy ny fiavian'ny ray aman-dreniny. Nianatra taty Antananarivo izy. Nanao ny fianarany teny Ankatso moa izany. Rehefa vita ny fianarany ary efa nanomboka nanao stage izy tamin'izany. Efa teo an-dalam-panomanana ny mariazy izay no niseho izay loha izay. Izany ve? Maty rova ary mafy ny ainako tamin'izany. Ny fianakaviana rehetra efa voalaza daholo nefa ny akanjo mariazy nefa vita no nentin'ny levona any ambanin'ny tany. Andray kosa tena mafy tokoa kay ny ainanao ranto mafy saingy efa niseho moa dia tsy maintsy natrehanako. Nisoana teny ny foko nandritra ny fotoana maro. Tsy te herika an'izany vehivavy izany ary lasa ny vary lavo mihitsy ary. Tsy nitiany iza mihitsy ankehitriny efa voafafako tanteraka momba azy. Efa sambatra izy ihany dia za kosa noho ny etỳ tany amin'izay ary norom-piainana vaovao eo anilanao indray. Okizay ranto aza tany saina intsony fa toa za indray no mila hitomany. Aza manako ianao fa efa eto azao. Misaotra kia ary tsy alao amin'izay ve tsika hiala eto ohatran'ny efa manomboka hariva mantsy ny androko sady miorana koa ty ohatry no avy ay tokoa ka andao ary
volana izay ny ranay sy ranto. Lamina tsara ny fiarahana dia famalimaly ihany aza indraindray. Fomba mifankatia tokoa moa izany ko. Efa nampahafantariny tamin'ny fianakavian-drehetra. Mahafinaritra fa tia sy mahay mandray daholo ny havan-drehetra. Ranto kosa dia efa mpankatỳ aminay. Mahay mifankahazo tsara koa izy sy niny. Tia aloha ranto e. Tsy atako izany. Manao izay azon'ny fiarahanay foana koa. Fô fafako tanteraka ny momba ny tefy. Ohatry numéro-ny iza koa tia miantso ty. Ary larana vaovao be mihitsy ny izany e. Allo raisina ka. Allo? Fa izy zao azafady e? Idéaly. Bonjour ianao. Tefy ihany re a? Fa inona ihany mbola etsonao a? Inona mbola hitatafanao a? Mbola tsy ampy anao ihany nga? Tsy izay zavatra ao an-tsainao rery Idéaly no lazaiko anao a. Aza manay ianao fa tsy resam-pitiavana intsony akory. Ka hoe tongana nresaka fa miandra e. Mbola maika koa. Ka zao are. Mila miona aminao mivantana mihitsy a. Fa ianao ty moa izany mihevitra ho adala mihitsy. Inona moa tokony mbola ionako aminao? Mpifanina itsika. Averiko aminao ihany fa tsy misy idiran'ny resam-pitiavana tsono azy zany. Mifanohatra amin'izay ary no isy. Ka inona nefa ny tsy ilazanao an'izany mivantana amiko eto e? Ka tsy vitan'ny telefônina izany ry Idéaly a. Raha tsy matoky ianao dia tsy maninona fa hoe ny olo tianao e. Sady tsy olon-dratsy akory ka hoe hitondranareo any amin'ny takotakona sanatria. Nanareo mihitsy aza ny mety misafidy ny toerana tsy maninona mihitsy. Izany mahitako. Fa eny e. Aleo fa ilazako ranto raha manaiky dia milaza aminao eo ihany a. Tsy mampanantena anao anefa ary tefy a. Misaotra Idéaly a. Ary inona koa izany ty nahazo any tefy. Tsy izy ny resaka teo. Ohatran'ireny olona hafa ireny mihitsy. Sady malefaka ny tsy mila vaniny toy ny fataony. Aleo aloha tonga dia hiantso ny ranto avy hatrany e. So mba sanatria kosa mantsy ka misy ambadika ny hevitra tefy. Fa inona moa izany mahatonga anao hirisika eo amin'ny tefy aty ka? Raha tahaka manokana aloha dia tsy mahatokitoky an'iny. Isany mahita na fomba hitany miady fotsiny izao fa efa misy tetika tsara sy maty-paika ao maniny ihany. Ka izay mihitsy ny anatonana azoko. Raha hoe nao rery aloha no nangatahany iona dia tsy nanaiky mihitsy ahy. Matoa mantsy izy nilaza koa hoe tsy maninona raha mandeha ara dia tsy misy tokony ny atahorana zany. Sady na manao tetika tsara azy izy. Lehilahy koa ahy. Tsy misy tokony atahorako an'izany mihitsy. Afaka anao iny eo amin'ny be olona be moa iny. Dia mieky ny heritsainao tiaka. Fa tsy itsy aloha itsy moa ilay toerana. Efa tonga tokoa ka tsika. Izy koa ary ka efa io miandro io ko. Manahoana nareo? Mialatsiny aloha fa nampiantso anareo ahy e. Dia misotra ihany koa namaly ny antsoko. Tefy a. Izay tianao lazaina sy atongafana lazaina. Mbola maika ihasy izay. Aza dia masika be ohatr'izany kosa ry Idéaly a. Ka eto ny resaka sery tefy a. Mino izay. Voalohany indrindra aloha dia mifona aminao ry Idéaly a. Nanitsakitsaka ny fitiavanao tokoa ka namela ratra ho anao. Aza be resaka ho ahy ianao. Misy antony tokoa nefa ny zavatra rehetra fa tsy tonga ho azy akory. Matony isy ireny dia mety tsy anjara angamba ny antsika roa e. Ny anay sy rindra angamba ny tena izy e. Ny anao sy ranto kosa no anjara. Ka toy izy ny resaka hoe izaho aloha dia tsoroka aminao fa tsy manana lahelo aminao ana kely azy e. Ary isaorako an'Andriamanitra aza fa afaka taminao. Mba mahay vava koa ty Idéaly ty ka. Marina e. Rehefa tofoka tokoa ka izany ny vehivavy dia tsy azo atao inona tsony. Eny, efa tsapako izany ry Idéaly a. Faharoa manaraka an'izay kosa ho an'ny sery ranto mifona tamin'ny fihetsika rehetra nanafotoana ny se. Ny vava tsy voambina natoky ihany koa e.
vava amin'ny malahelo toerana tokoa reny ka hifonako mihitsy. Ankehitriny fantatro fa ianareo ny to e, ary tsy ho amandrakizay koa idealy. Ay ve zany aza manasy efa tsy manana lahelo amin'ny siana de kely aza ary tefa misaotra ny si aza nanana fo mitsotra ohatr' zany ko. Farany de haiko fa mbola tezitramiko ianao ry idealy anambady aho nefa manana vinavinana ny olona tokantrano izay sy rindra afaka fotoana fohy ka tsy te hanorona fitiavako eo ambonin'ny alahelo ny hafa ry idealy mba tsy ho forano ny tsika efa tsy anjara. Ve zany aza manahy ianao Stefy tsy manana lahelo aminao ana de kely aza mitsotra nanao koa mahatoto sasoma tsara re fity tsy anjara ve mo atao aratsy fevanana mirary ny fikasanareo tanteraka. De misaotra anao ary za koa de mitsotra anao nareo ry idealy sy ranto samy tanteraka ny faniritsika misaotra ry sery tefy tsy manome tsiny asia satria haiko tsara fa mbola tiany idealy se tamin'ireny ka rary ny ratezitra ataovy anatra ho an'ny sisa ny trangan-javatra ohatr' ireny ary ny angaviako an'se de mba hajao izay ho vady samy manana ny clé mamantsy ny olomelona tsirairay fa rehefa ao anatin'ny tokantrano de tsy fisanky tsony zany fitiavana zany efa ampolesina ho amin'ny fiainako mihitsy ny toy iny ka ino koa ngamba fa izay ny tena antondresako ao Stefy aleo angamba izay andeha amin'izay. Eny ary izy roa izay fangatahako tsodrano izay tokoa ny tena nangatahako fionana taminareo zava-mahery mantsy ny tsodrano amintsika malagasiko ka de omendalana ary nareo raha andeha mandra-piona ry tefy misaotra veloma ry izy roa any zany nandry adrisy heriry kely sainy tsy malala ny tefy anga ahoana ny zany namboly de lany eto mivokatra fotsiny azafady kosa vity zay ny dingana voaloha manomboka indray zany niketrika manaraka tsy maintsy vitako ny valifatiko zay rineny zany hoe afaka ray volana eo zany ny fikasana ianaovana an'le soratra sy mariazy ohatrany nefa tsy androko mihitsy mantsy izay ampiakarana an'ity zanakao vavy tsara tarety ry neny eny ndray rakizy mitsodrano de tonga avasoa ny andro malaza zay ray aman-dreny sy ny fianakaviana de manampy anareo amin'ny fanatotosany eny foana de misaotra anao ranto miaiky ny fahendrenao tena tianao tokoa ny zanako matoa hoe voavolana vitsivitsy nareo niaraka de vavonina mpiakatra sahady ianao firifiry moa ny tovolahy amin'izao tsy de miraika amin'izany mariazy zany tsony moderahany amatona ny maro eny de avy eo lazaina fa hoe mifampizaha toetra hoy avy eo nefa rehefa aleo sy mahita solony de sarahantsotro zao tsy misy isaorana re zany ry neny tiako ny zanakao ary mba manana anabaviko ngy ahy raha anao zanak'olo loatra zany avy ka hivalany amin'ny anabaviko ho zakako vitsy aloha ny tovolahy manana n'izany toetra anao zany misaotra anao fa ny afatry fotsiny rakizy maiza mifanaja de mifampatoky indrindra mila mampanjaka ny fandeferana ao atokantrano ao raha ny ady indray aloha de tsy maintsy misy ny olana koa tsy maintsy mandalo fa maiza mifampiaino zay fa maharetatra amin'ny faran-drakizy zay ny afatro aminareo avindray neny sy ny ranomaso okizay fa inona ary ty faly akia faly loatra ny fahendrena zay fanananao hatramin'izay de tazomy foana eto foana eny raha misy zavatra ho ataonareo ka ilanareo hevitra misaotra ry neny aza manahy ianao fa naja sy tsy ampijalany zanakao za mory malalako zany mihitsy ka
sady raha vao mampijaly anay io rineny dia tonga dia rasaiko anao laingako fa fazifazy zany e. Aleo aloha za hikarakara ny sakafontsika. Tohatra ny vokisan-dresaka eto fotsiny mantsy ny vahiniko. Eny tokoa aky. Mandeha anainga anazy. Nareo mianaka koa ohatra mahita lazainy erika. Anga kosa moa vahiny e. Efa tompotrano nge za zao e. Na zany aza. Aleo misakafo amin'izay tsika fa efa noana koa e. Efa 12 sasa nge zao e. Ay, karaha izany aleo ary neny anampy ny idealy karakara ny an-dakozia any ary. Si sakafo efa vita ane zany fa alaina fotsiny sisa e. Mipetraha ianao fa alao ataony. Zay ane dia tonga e. Ay reto sakafo. Ohatry ny toan'ny pitoloha mihitsy nge izany. Atao ahoana ny fihinana ny reto reto. Hoaniny refa efa manana ny fahatongavanao reo ao, ataovy dia mazotoa. Io koa io dia moty menatra eo. Isan'andro kambony io rehefa misakafo any ampiasana tsy manao ohatran'izao. Aza dia manao izay amenatra kosa ianao ry idealy tafizaniko. Ianao Ary atao fa dia ho fahanako mihitsy io vao mihafahafa eo. Mba oka k'izay Jirenga ilay zanak'olona raha tsy mianatra mafy mihitsy anaovandry azy e. Mazotoa kambony ranto aza mihaino redirediny idealy eo. So ihany afa efa zatra misangana io rineny nefa izy nataoko an'izany tany aminay ny tsy nazaky. Maty tsongo mihitsy tamin'izay. Jere moa zany ataoniko. Efa voaparitaka daholo ve akiny invitation rehetra makany amin'ny fianakaviandry? Zokony indray izay sisa no mbola tsy nahazo ranto raha afaka pitsy mihitsy angamba no mieritreritra ny anatitra azy any. Ay, fa aza atao ambany zavatra zany ry idealy Ino tsy ela tsony ane zany fotoana zany Eny re fa tsy maintsy hoany raha mba tsy mianatra zao mikalo zandrinao dia mba hoentiko miaraka amiko any sa tsy mety ve zany? Fa inona moa tokony olana amin'izany zany aza ny tena tsarako. Dia zoma zany ianao sy ny nitondray mijery an'ilay akanjonao zay. Tena zay mihitsy sany afaliako ranto zay zany vao tena hoany malalako. Efa nao hatramin'izay foana ny ay. Fa zany hoe zao vao namafiorina fotsiny tsika. Tiako anendry ity ry idealy ohatra ny tsy androko sady ilay fotoana manitsika roka. Alay fitsara tsaina nge ranto hoe za tantananao eny ambony alitary anao voady eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra sika. Tena tsy andriko erika. Endrery malalako fa tianao ve aloha ty toerana nitondrako anao andro anty? Tena tiako ka. Sady niova kely tamin'ny mahazatra tsika. Tsy tsapanao ve hoe misy fitoniana be aty? Tsy hodrivotra malefaka tony dia tony koa no manodidina. Raha poeta angamba dia efa nahasoratra tononkalo firy ohatran'izay Ka haiko nefa ty toerana ohatr'izao malalako zay mihitsy ny antony nitondrako anao taty. Fa raha hoe mandeha irery aty kosa aloha ohatra ny mampitahotra ohatra ny mangina loatra indraiko. Andriamanitra fa inona izany? Fa iza ny olo tsy fananandaka anao teo? Ary hoentinareo aiza? Asa zotony mamafa ohatran'izany ny voloko fa marary. Aiza zany? To mangatsika be sady amin'izay indray to maizina be tsy ahita mitsinjo mihitsy. Ry lanitra ny tanako amatongotra to mifatotra, ny vavako mitapina. Fa manofy avesa tena ienako izao zavatra izao
nefa toa marary be nesany lohako izany, toa malemilemy koa zany. Neny ranto ay voatsaroko marina, nisy nakakeriny lela telo no nisidina ka nanampina ny vavako. Avy eo nisy zavatra ataony nasepitra be any natoany teo amin'ny oroko. Izay ny tsaroko farany. Ranto kosa takan'ireo tsy matao toto teo amin'ny kibony dia nenjera tsy natsiaro tena. Sanatria ve ka tsy kosa tsy manaiky an'izany fa iza loatra nefa ny olo tsy fanina navita an'izao amin'izay dia eto ampanomanana ny mariazinay mihitsy ve dia sanatria ka ho faty koa zany. Tsy rariny izao, tsekeko mafy amiko. Ranto aiza nefa ianao mijaly loatra, marary ataholo ny fatako rehetra. Nona mafy ihany koa sady mangetaheta. Kay tsy afa-metsika ny vatako manontolo. Fery Andriamanitra, fa tena hoana kosa hoay, ary misy olona manantona ane makaty amin'ny misy azany. Feoko rary migodikodim-pamindry izany reko any an-dalantsarany izany. Dia sanatria ka olona efa hamono hafa izany. Andriamanitra, raha io no andro farany iainako dia raisoa an-tananao ny fanahiko. Reniko mahandra kosa dia ampalalao io tsy fanananao an'izao. Ranto, engany mba tsy nampaninina azy ilay taka natorana azy teo. Hoay, io fa misokatra ilay varavarana. Tsy hitako kory ilay olona miditra fa maisina tanteraka. Aleo aloha mody anakipo maso ihany aka. Fatao maizina be. Ary inona ny ataoko eto amin'ity toerana ity? Toerana mangina sady tsy misy olona naray aza. Ary motoako koa toa io idealy. Nakaiza ianao? Iza ary navita an'izao Tena lozako marina. Lasa n'le tsy vanina an'ireny ny malalako. Very very ary olona. Tena matin'le tsy mataotody ihany ny vadiko zao dia zao ena dia andeha ho any amin'ireny ny idealy ka avetrano dia ampandreny polisy. Tena tsy rariny zao, tsy akeko zao ka fa tena ona kosa re. Dia sanatria ve ka maty idealy tena tara loatra koa vao natsiaro tena ka nikiboko le voadaka ary zany tena mbola marary mila tsy hatafatsangana mihitsy. Kay nefa tsy maintsy miezaka ala Ranto, tsy maintsy avotro ny malalako. Ary aiza zany ny lakile amin'ny moto? Ndraso hoe ty kaika tatao posiko tato any efa misivo latsaka zao, fa tena maizina be. Dia raha sanatria ka misy maninona ty moa zany azao dia ahoana? Tsy mila kanosy zany mila mitraky ala ary mira mahery. Zay tebotebon'ny reniny idealy eo. Oza marina
tianao amoana koa ny fihetseapony raha ary an'izao zava-misy izao izy sady amin'izay ny vavy-toka mihitsy nisy nakakeriny andriamanitra pio ary aloha tonga dia mandeha aingana ka andriamanitra saika efa tapitry ny aiko saika maty ny tahotra lehilahy ray lafany sady faventiny na ny loana teo treritrerina sady ny fazafazako nanatitra sakafo dia ny sesefa no mohaniko daholo le varinentiny teo tsy azoko dia hoe inona ny anton'izao to tsy misy koa ro hoe mitaky vola atao takalonainana ko hoe sa mihitsy natao sorona fa sa azy ty to mbola omena sakafo indray tena nitahotra mihitsy ngamba ny hahafaty ahy eto ka mba manao ahoana izay ny fahoriany ranto sy neny any ranto engane mba tsy naninona ianao nofonofontsika ndrisy fa tena mitsano nofonofo-monja ihany tsy ho tanteraka indray ny fikasantsika fa nahoana dia misy manana toetra andevolo ohatran'izao e nahoana oe tia dalako e tao mandrera tena mitomany eto fotsiny nefa iza moa nandrea eo mivavaka sisa ny farahiriko ka tena zao tokoa izany le hoe ny zanaka no mahafo ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny kosa tsy mba mahafo ny zanany izany jereo ny ataony idealy amin'ny sivy sasany alina izao tsy mbola malala miditra ny trano ihany amin'izay indray tsy mba misy fampilazana na dia mandefa SMS fotsiny ary dia nakaiza indray zany amin'ity andro alina ity entiny ranto ay zara ny zanako mbola tsisy neninona vita nefa dia efa zao sahady koa raha manana tokantrano izany dia mety tsy halalandalo sy tsidika tsony tsy fanao ny ideala anie ny zavatra ohatr'izao e ranto dia nentonao aiza zany ny zanako mba olona tsotra ihany anie ny nahitako azy nefa e oay ary misy moto mijanona io zany tena ry zareo ngam'izay ka dia ho teneniko mafy angereo androany ranto fa nataonao aiza ny zanako ranto fa ino ty mahazo anao e to za fotsiny ny vandravandrahanao eo fa tsy valianao fantaniako avelao aloha hiditra ry neny fa aiza ho any zanako mba efa fantatra reo ve amin'ny firy zao oro zao fantatra reo zany andraso aloha eno aloha za ry neny avelao aloha mba hiditra e fa misy inona ho ahy dia aiza koa idealy aza manao izay manapaky ny lalan-drahako eo ianao ranto tsy misangy aminao anie ahy e ka mipetraha ary aloha neny dia mitoniny tsara e loza ngely neny e ranto fa ino ny ty loza lazainao tsy manaiky an'izany kosa ranto ianao no loza tena torany ity neny neny andriamanitra fa inona daholo an'izao e tsy mety mihiratra neny ary tsy misy raha manitra angamo ato ka
andraso aloha hijeretsy amin'ny efitrano ny idealy atsy ty ka misy ty ary aleo amin'izay aloha hiverina any de kosehana fa raha maninona tokoa neny tsy oloza zay neny a neno a oay iny kosa fa efa nitsika kely ny tanany ka neny a zay efa manomboka mihiratra ihany masony neny tsy maninona ianao reraka marary ny lohako marary koa ny atoko zany ve ao mitritra eto aloha e zanako idealy nataonao aiza ny zanako ranto ny zanako e lehilahy tsy vanina ianao aza mody be resaka sy mahay manadio tena eo ianao ranto ianao ny tompony antoko amin'izao tsy nisy olona hafa niaraka taminy ankoatra anao nataonao aiza ny zanako tsy vita moro zao ranto saka manafika io mihitsy ianao ty mody tsara fanahirika jolahy tsy manaiky amin'izany fa avoay ny zanako andraso alory neny a inona ary ty mitonia aloha ianao e hitanao zany fanamoranao zavatra hita mihitsy hoe olon-dratsy tsy vanina ianao tsy matahotra an'Andriamanitra andraso alory neny a zanako vavy tokana ny nalainao ankeriny ka amin'ny fomba ahoana ny hitoniako amin'izany tsotra ny teniko mila ny zanako tonga eto azy zao de zao rehefa vita izay de malalaka amin'ny varavarana andehananao sy tsy verenanao eto tsony inona ny mampianana anao eo e avy eo any zanako ka zany ery neny tsy henonao akory tsy mila fiatsaram-bela tsy anao ary tsy mila anao manononona ny anarako nenoneny eo na de ny kely ary ny renao any pasana ary tsy mila safarin-dresaka ao fa ny zanako aiza tena loso ty fa mifototra ty amiko indray ny olana sady tsy manaiky sy fanazavana tokony mba hoetiko koa reny eny reny idealy fa ny fantanina ataony mibosesika ty aminahy de inona ary ny ataoko izy manatenaiko anampy andray ty ny voamaika ohatry ny tomana saro-javatrako ely zany fa zao meo anaty fotsiny ny karapanondronao rehefa tsy tena ianao de lasa ianao mivoaky ny tranoko fa marikiriko ana mahita anao ary mody miazoazo izy fotsiny nefa tratra amin'ny marina raha pitsitsika amin'ny fanazavany amin'ny birao amin'ny polisy neny de sahanao kosa ve ny anao an'izany ka za angeo a tokony hianazava aminao lasa ianao raha voaverinao mandritra ny ty aliny ty eto akaiky eto ny zanako de milamima misaraka tsy misy maratry nareo rehefa vita izay ny zanako tsy ampanambadiako jolahy zany mihitsy mandrakizay ary neny ataoko ahoana ny familanao rereto ahoana raha misy loza mahazo anao koa eto tsisy idiranao zany sa mbola mikasa ninona koa ty ianao mikasa ny akakeriny atonina ataonao anjanako ka ianao nge torana teo ry neny tsisy rarahinao an'izay mahazo anay eo ary lasa ho ahy ianao sa ianao etsoko vonjey eo de ho ataon'olona fitsaram-bahoaka zay ny tetavinao eny ary anao aloha manaraka ambokony zay lazay fa ohatry ny tena hiampy eto indray ny olana ka tena ohatry ny tezitra mafy amiko ma tsy izy zany eny rariny any aloha zany zana ny vavitokana moa iniko ka iza nefa moa nanampohan'izao tia ny idealy tsy mbola nananasaina anao ratsy azy zany sady inona moa tombotsoako amin'izany mafiloha mihitsy ty lehilahy ty inona mbola hiazoazonao eo sa ianao io mieritreritra fa raha manao fananiana mijanona eo de hihevitra fa voafafa ny eloka be vavana tao ka tena mbola feno de feno ny fonaorina eny tsy maninona fa aleo andefa raha pitso aho verina eo andinika an'izay fomba rehetra navotako ny zanakao ary lasa efa marainy zany andro zany raha azoko tsara tsy azo torana andritry ny alina fa matiny ny atsika sy ny tahotra teto fotsiny lehilahy firy moa noho ny fandimbiny jery atato manara-maso angamby ireo fa so atahorana itsoka izaka misy miditra de matahotra mafy ery fa so de sanatrika efa napitra ny fofonaiko nefa raha zao manjoa zao tsy ny maty aza ve ny mety kokoa toy izay hijaly
Amin'izay indray iza moa no afaka hamonjy aty. Rano izay tsy haiko koa izay nahazo azy. Oay, sahy indray fa misy manantona makaty. Aleo aloha mipetraka tsara. Andriamanitro, arovy Tsy toa memafy ery izy izany. Ary toa feo tsy vaovao amin'ny sofiko anie izy izany. Oay, raisiny ny tanako. Endriny tsy hitako hoe iza fa atoko moa tsy ahita mitsinjo mihitsy. Tafiditra soan-dapa zany ny mpanjaka vavy ary aleo hoe soroko ty lamomba nampina ny vavanao ty de mba afaka miteny tsara ianao am'izay zay afaka miresaka tsara am'izay tsika zao Olo tsy vanina. Fa inona no nataoko anao ny desparana ohatran'izao ny fiainako Ary maninona koa moa ny miafina fa tsy samy mampiseho tarehy. Ary aza be vavy zay no tianao. Andraso ary fahariary ty jiro ty anazava ny ato. Manjary ny feoko fotsiny mantsiny renao. Zay. Andriamanitro, fa to itefy. Tefy malalanao ty Anahy ianao ary tsy avelako an'izanizy zany. Ka ahoana? Mazava sa mbola zavaina? Tefy fa nahoana ny de manao sango mahery ohatran'izao ianao Sango adala nga ianao. Iza no misangy aminao eo? Ka tsory amiko izay tianao ataoko fa tsy mampitondra fahoriana ohatran'izao Tsy misy ka. Efa ianao zao ampy azay. Tsoroko aminao eto fa fika daholo nge reny tsodralonareo sy ny sisy reny Lehilahy tsy vanina. So mihevitra ho adala ianao ka mila ho any tanan'ilay totombitana iny. Andray, Tsika niaraka teny nandritra ny firy-taonako nahoana ny afana anao mariazy aminao? Ay kosa. Fa adalan'iza. Iza no antony fisarahana? Sa ianao? Ka olombelona ary idealy manana ny fahadisoa ary tsy hoe nanamahafoa fa mba efa nifona taminao. Saingy enao moa miseho amilay de zaoko. Ereto eo ny sitraponao. Anahy ianao ary anahy mandrakizay aza manantena nahita masoandro mihiratra ato tsony. Lehilahy tsy vanina ianao ry Tefy Tsy mifadi-trovana. Tsy matahotra an'Andriamanitra ianao. Akombono mivavy So de mihevitra fa mitovy amin'ny ranto azy ianao ty ka hoe tsitsitsy ianao Efa aza anaty raty tony mbola be vava ihany. Sa tianao indray nampianako ny vavanao amin'ity lamo ty? De zahanao very Tefy Ahoana ny tsosahako Ohatranao satsy ny herika tamin'ny fitiavako tsony. Mifona ry Tefy Avelao mba hiaina amin'ny fiainako fa ny antsika efa tsy anjara. Ary inina aminao fa tsy hanonona ny anaranao na kely aza hoe ianao no nakakeriny mijaly ny fianakaviako, ndreniko ary indrindra faranto. Fa za tsy mijaly. Tsy mijaly ara nanaovanao an'ireny vava sesiteny reny. Tsy mijaly ara sahanao avy hatrany niaraka tamin'ny olo-kafy fa tsy mba nisy fandeferana. Maninona nefa raha tonga de vonoina ho faty ary Raha ianao manontany anao raha ianao ve nataoko ohatran'ireny hoe tratranao mitondra lehilahy ao an-trano de mety ho zakanao azonao antoka koa ve fa namela sy nandevitra ianao. Amin'izay indray efa impiry amonina ndresy isyondresaka fa mampirafy ianao. Saingy nininangina rehefa nahatratranao ambody omby kosa amin'izay de fahadisoako verana napakevitra ny ala avy hatrany. Ely zany ry idealy eto ampelantanako ny ianao ka izao Maraina ihany ny andro. Mbola tena marary zany kiboko voataka zany Ay, idealy ary an'izay mbo manao ahoana sanatria ve ka efa maty ilay malalako kosa tsy marina zany. Nahoana no fatitsy amin'ny androny izy? Mila ho lasa dara mandinika an'izany eto.
teo ampanomanana ny mariazinay zay ny soparany fiainana. Tsy rariny kosa zany e. Mafy ary tena mangidy ro ny tangena mihitsy. Dia inona nefa no ataoko e? Reniny idealy ty manizingizina fa tsy mahalala koatra satria zaho no mitondra anjanany ny ala tao an-trano. Tetika efa matipaika honony ana. Andriamanitro. Dia inona ary ny ataoko? Dia sady efa namony olo tiako fiano mbola higadra ihany e. Aleo aloha rangahy hiantso any am-piasana. Avy eo milaza ny fianakaviana rehetra amin'izao zava-misy izao. Rehefa vita izay dia anatona ny reniny idealy indray aloha mba hanamafy aminy fa tsy misy zava-pantatro anie reny maly reny. Mila mampandreny polisy ihany koa. Ary mila atao farak'izay aingana zany rehetrarehetra zany. Tena olom-bohozina mihitsy ve aty sanatria. Isaky mba manomana mariazy dia misy ohatr'izao foana. Tamin'ilay olo tiako voalohany dia maty mihitsy. Zao koa ty idealy tsy hay izay azo azy ihany. Mafy zao e. Mafy. Ndasy lova misy olona zany. Aloha jerena. Fato manaraka anay ianao zao dia zao. Kosa e. Avelao kosa mba hanazava e. Fa inona ny anton'izao ka? Zay indray ve no antanila an'izany e? Fantatrela tsara ny anton'izao e. Aza modikakeo. Zavatra nataon'ny tanany lava dia tsy tsara olona. Ary tsy mila be resaka na takandro fa manaraka anay lahy zao dia zao manaiky mora mba tsy hahasarotra ny raharaha. Baiko zany fa tsy fiangaviana. Eny ary tompoko. Aleo aloha ekena fa ho ratsy ty raha anda eto ka. Reto matsotra ny tsitsitsy zany mihitsy. Andray ry idealy. Dia zao ve sisa ny hafaran'ny fiarahantsika? Mafy loatra zao ka. Akany amin'ny polisy vao maraina zany ny reny ny raha azoko tsara. Tsy niova tamin'ny teny nataony alina izy. Eny zany aniny. Iza tokoa moa ny ray aman-dreny afona naiko moramora ny tsy fahitana anjanany. Dia za zay tsy mahalala ninina ty no mizaka ny tserany aina. Eny efa namozako ny aika aza dia tsy maninona raha mbola ho an'ny idealy rangahy. Tongotsika. Tonga dia mipetraha eto ianao e. Mahazo mandeha anao brigadier. Oka zay zavatra notaniako anao ihany no valianao eto Tsy mila izay fanazavanao betsaka. Ary tandremo tsy andainga mba moramora ny tiraraha ty olona tsy mifaditrovana ianao ry tovolahy. Sa efa tetika matipaika hatramin'ny voalohany vao niaraka tamin'ny idealy mihitsy zao. Laviko marindrano tompoko zao fimpangana zao tsy olon-doza akory na hoe bibika ny olona nitiaviko ihany no andeha ataoko ohatran'izany. Amafisiko aminao ihany ry tovolahy fa fitsoranao ny marina no mahamora na mahasarotra tiraraha ty kaiza amin'ny mandainga ianao. Fantatro tsara zany komisera. Nefa kosa ataoko ahoana moa ny anaiky ny zavatra tsy nataoko e. Mahay mamaly ianao ka. Nefa lazaiko anao tsara koa fa haiko ny asako. Ely zany fa aiza nataonao idealy efa mivononao sy namandratsanao sa mbola velona. Mba azonao an-tsaina moa fahoriana mahazo andreniny. Ary ny fahoriana mahazo afofombadiny ve mba efa nandalo tao an-tsainao komisera? Fa ianao manadiady asa zaho manadiady anao e. Zao mahazo mody ianao. Fa omeko 2 andro ianao andiniana tsara raha mbola iniana mafy vava tsy laza ihany. Tandremo mihevitra nitsoaka polisy ny asanay. Ny karapanondranao aloha tazominay ty foana. Zay fa mahazo mandeha anao. Brigadier. Ampidirony ireny reniny idealy. Raha ny amona faty anao aloha tsy misy mihitsy zany ry idealy enao ny vadiko na ahoana no vonoko. Fa mahaizana azy valy faty kely aloha dia tsy maintsy ataoko aminao kosa anatra ho anao amin'izay. Ataovy izay tianao atao e. Inona tsy moa ny amiko fa efa resy aza
Sokona manano bato ka efa tapidalaka le. Ay kay malefaka kely toy izany ihany idéal ty rehefa tratra e. Ely zany fa zao hoe iantso ny ranto malanao tsika zao de Iantso any ranto? Aza tapahanao aloha ny teniko fa hainao iah. Iantso azy tsika, lazao azy fa tsy tia azy ianao hatramin'izay fa ny tsara vela tsy fotsiny. Maninona tsara hoe? Mangina aloha e. Lazao aminy koa fa ianao daholo ny ao ambadika zao rehetrarehetra zao. De lazao fa ianao naniraka olona andaka azy tamin'iny de avy eo ianao nitsoka. Ary farany teneny izy fa tsy tia azy ianao, tapitra treo ianareo. De amafisy koa fa tsy ahitanao tsony izy. Zay, mazava. Fa ianao ve adala ary tefy Amin'ny fomba hoana ny avitako an'izany? Tsy mavita an'izany fa ataovy izay ataonao. Na mbola ho taperinao eto koa zany haiko tsy rarahako. Tsy anonona na ilaza tsy ho tia andrano izany ny vavako mandrakizay. Ay kosa mbola miseho be vava ihany. Tady io fa tsy maha-princesse Andry mihitsy tefy sy ny ekipany Ary ampidira ao anatin'io lokelinao io fa tsy hamono hafaty anao zany mihitsy Rehefa tsy manaraka ny teniko de ampitonaiko ho fangiry firina faratapony. Raha tsy ataonao zay de hitanao ty. Fa to basy. Hainao tsara. Otifiriko tsy ananako hantra amin'ny teniko tongotrao. Ary hitanao itsy fil ambonitsy. Courant io ary de hitanao zany famaizana ataoko aminao zany raha mbola miseho be saina eo ianao. Ary aza mieritreritra nitsoaka fa efa be mpiambina be ny tanàna Raha iantso vonjindray azonao atao tsara zany ka. Nefa de manoro-hevitra ihany fa ny fenao no ikasika eo fa tsy hisy andreanao zany eo. Tanàna mitoka-monina tsy misy mpandaliny aty. Tanàna fierenan'ny Jiolay Anao ny safidy raha afako na iniana mafona iaina fangiry firina faratapony Andriamanitro, losinina rety Lehilahy tsy mifatotra fa nakay ty olona nitiaviko taloha. Dia ahoana no ataoko? Ataoko ahoana ny filazan-dranto an'izany zavatra sainy teneniko zany? Andriamanitro, ampio Teo raha fa maina tokoa zany ny anay sy ranto. Tsy kosa nefa tsy aleo ve manao an'izay tsy izay zaka fijaliana eto. Sa tsy hoe ovonoa ny faty akory. Raha izay indray mantsy tena aleoko mihitsy ny safidy no faty izay iainan'izao. Miandry ny safidinao Ary ataovy atsaina fa na ho lasa raha eo zany ranomasinao de tsy ampiova ninninina tsony zany. Ka ahoana? Fanga kosa de tsy misy azonao ifandaminana eto ka. Izany manome safidy anao fa tsy ianao akory ny manome safidy Eny ary manaiky iresaka amin'ny ranto Ay anaiky ihany. Zao kosa nefa miresaka aminy ianao de tsy mila anao mikoretaka na hoe mitomany akory. Miteny toy ny olona masiky remy mihitsy ianao. Azonao ve zany azoko ka. Ary ao ary tsy misy fotoana atao ve reto fa eo alefaso. Atao veto ny numéro 1 ranto malalanao fa iny de antso izy. Tandremo manao fietsika na manao zavatra hafa koatran'izay lazaiko teo Ary aza mangovingovitra be ohatran'io fa alefaso Andriamanitro, amelany eloko fa tsy fananiko zao. Andry, to misy miantso. Aiza le telefoninako teo? Tika. Ary larana miafina nge izy zany. Aleo raisina de hiteo. Allo? Zay ihany ranto Idéaly. Idéaly? Fa aiza ianao ry Idéaly Iza ny olo tsy vanina navita an'izao ry Idéaly? Mangina aloha ianao ranto Marina de zay ihany ny tao ambadiky ireny zavan-trangy ireny. Tsy tena tianao ary ranto Zany naniraka an'ireny olon-dreny ary rehefa torana ianao de lasa antsoaka izay. Maninona? Zany aza mieritreritra ny ahita atsony ianao. Fa ahoana ry Idéaly Allo? Idéaly Andriamanitro,
Tena tapaka le antso. Fa lozinina re ty dia vita ny idealy ve? Tena vehivavy tsy vanina kosa indray izany ka. Mena rana, tarana Kieva. Za tia no mizaka mafy indrindra nefa enao ka ihany milamina tsara tsy misy tebiteby akory. Tena vehivavy tsy vanina ianao dia ahoana nefa ny anazavako an'izany amin'ny polisy ka. Indrindrindrindra fa amin'ny reniny. Mba ino an'izany koa very zareo. Fa dia vita ninona loatra reny vitako idealy izay tsy napoziko anao an'izao. Tsotra ny sady endriny nahafantarako azy hatramin'izay. Ary izany toetrany izany ny antony tiavako azy. Ay ka madio ivelany ohatry ny fasana fotsiny. Tsy rariny kosa izao ataonao izao ka. Amin'izay dia nahoana mihitsy moa ny efa tombotra ohatr'izao ny mariazy vao nilaza an'izany ianao Tsy ho zakanao todin'izao ry idealy Izany efa tsy nanao ratsy azy akory na dia ny kely ary. Izao dia izao ihany dia ho any amin'ireniny. Ho lazaiko azy ary tsoroko amin'ny daholo ny adalanjanany na ino izy na tsia. Izako moa no mahita na manao vazaha mody miady fotsiny zareo fa zavatra efa ifanarahany zareo izao Voaka ilay tsy matahotra n'Andriamanitra iny. Faly sy mikakakaka amin'ny Mary. Faoriako kosa ato. Manenjika mafy ny saiko izay nahazo andran-taony amin'izao oro izao. Hitako ho anky ny ery ilay malalako teo am-pandrenesana an'ilay teny tsy maintsy nilazaiko. Izay tsy sitrapoko kory. Andriamanitra tsy mangina ao potsotsofo ny faty azy Mpalalao azy ny marina fa tsy fidiny ho areny. Tsy napoziko toy izao ny ataon'ilay tefitefin-doza iny. Tsy maintsy vadinony Fery-hevitra tanteraka ty. Tsy hitako tsony izay azoko atao. Mihaiko mihareraka sy mihakely. Mifatotra lava eto tokoa moko. Sara raha mba misy hoe andeha any amin'ny trano fivoahana dia izay fomba mifaha eto. Amin'izay indray dia arahana mpiamina toy ireny kahatra ireny. Zakako izao. Neny. Ary neny izay mba nanao ahoana. Mafy loatra izao. Ka izay ny atondihako aty aminao ry madama. Izany ny ditra ny-janakao. Eny mety efa fantatrao koa ngamba izany fa tia nosipotaka fotsiny nareo. Nefa raha hitanareo fa mahasoa ny fiainanareo moa izay ampigadra dia tsy maninona fa atody miady amam-bato ako. Tsy hita tsony gazy Ana Marina tena dia ahilika any amin'ny zanako indray ny adosoana. Tady dio ry ranto fa tsy afabela amin'izao ianao ninona fa nadiova-tenanao eo Eny ary. Laza ny zava-misy fotsiny natongavako ty. Tsy afaka ny aneranao anefa hoe minoa. Kofehy manara-panjaitra amin'izao. Na izany aza manam-panantenana ihany koa fa tsy maintsy mbola hisy ao ny marina indray androany. Ny marina mantsony tsy mba maty. Tsy maninona fa iretako izay sazy hanendrika endrehanareo anahy. Mivelomanao madama. Any amin'ny fitsarana indray izany tsika miona. Lasa koa ianao miseho miana-kendry. Andriamanitra dia vita ny tovolahy iny tokoa ve ny nanafina ny zanako nefa toa mba olona matahotra an'Andriamanitra ihany ny fahitako azy tsotra ranto nefa ahoana koa ny ampanjavana vetivety any idealy eo raha tsy izy ny nanao an'izay. Tsy nisy nahita an'izay nanaovan'ny zanako tany Andrerery idealy
maty ve sanatrianao e? Efa nilazana vaovao ratsy daholo aloha fianakaviana e. Efa niezaka nanampy amin'ny fitadiavana kokoa. Amin'ny zoma ho avy izao ny atao ny fitsarana andranto. Hatreto dia mbola amin'ny milaza izy fa tsy navitan'izany. Tompo, aiza ny zanako? Very aho. Androany natao ny fitsarana rehefa mivezivezy natao fa nadihadiana tao amin'ny polisy. Nanda foana fa tsy marina ny fiampangana. Nanao izay ho hafa niaro ahy ihany koa ny fianakaviako rehetra. Raha sanatria izany dia androany ialaranto ny ahitan'izany varavarany fonja izany. Ho afo ny lahy ao anatin'ny fotoana fo ny fiainana rehetra. Dia vokatry ny fitiavako anao daholo ve izao ry idealy? Dia inona ihany koa ny dikan'izao? Tsy nisy hoe ny fanerena ny fankatiavantsika fa antsitrapo tanteraka. Oay, ary toana nofo marina nge zalile. Zahay vao tadidiko. Nanofeny idealy mitaraina mafy sy mitomany zany a. Ohatran'ireny hoe mitalao amiko izy fa tsy izy zany nanao an'izao. Niterena fotsiny noho izy nilaza an'ireny zavatra rehetra ireny fa tsy avy ao am-pony. Mbola tianao aho izy dia tapaka teo ilay nofo fa taitra tapoka. Dia misy dikany ary ve zany nofo izany? Ohatra manana fanantenana ihany raha izany ka. Nefa na izany aza moa misy dia inona ny azoko atao e? Ny reniny sy ny polisy efa manameloka fa tsy misy olon-kafa tomponatoka akoatranahy. Engany mba tsy izy ny ambadika izao. Tiako loatra idealy. Andry, variana teto indray nefa efa mivaly sy fefany ka izao. Amin'ny siviny eny amin'ny fitsarana. Aleo io manaingana ka. Efa miandry ihany koa izay ny fianakaviana rehetra natrika ny fitsarana io. Dia andro vetivety aloha. Teto ihany ngamba nefa raha koa raha izao no mitoka. Sabako tsy manana hery izany intsony aho. Ny herin-tsaiko tsy misy intsony koa fa lany ranomaso ny fiainako. Tsy manam-panantenana intsony aho e. Fery faty izany ry idealy aho. Fery faty tsy mba nialana nenina akory. Tsy mba hiala ny eo anilan'ny malalako sy ny reniko akory fa aty an-tanàna Anjolahy aty. Ary maninona mora mba mody miresaka amin'ny tefy aho dia mody mifona sy manampitamby azy e. Mody manaiky hiaraka amin'ny mandrakizay. Amin'izay fotoan'izay nefa dia finoana mihitsy aloha ny ampo-po. Ny tanjona mantsy dia sehivahana amin'izao vatoran'izao aloha. Dia nefa ho vitako ve ny sarisary ity an'io Jolahy tsy vaniny io? Hanitsakitsaka ny fitiavana sy rano koa amin'izay fotoan'izay. Andriamanitro, dia inona ireny ataoko e? Ary iny tia mampitomandro tony. Mafy loatra nga fangiry firina ka. Amin'izay na nidirako aza tsy reninao akory. Hoay tokoa e. Aika efa tonga ato amiko ilay tsy manjary maty ity. Azafady ry te fa lasa be ny saiko a. Sady niandry ny fahatongavanao mihitsy ny ahy e. Niandro ny fahatongavako? Mba mahagaga indray zany. Hieno a. Niandry anao mihitsy a fa misy resaka tiako atao aminao izay ry tefy a. Ay, ka fiangaviana nivoaka ato indray zany sa aza manantena aloha e. Efa ena tanatsaka ho ahy ianao. Ezy, ianao tia koa mba masika. Sady mifanohatra amin'izany aza no lazaiko anaoko.
Ka mieno anao ary ahy. Sorry tefy a. Za moa ty efa tsy afaka noaiza-tsony. Efa anao moa zany. Ka zao. Mifona ary tefy a. Nety ny ampipody sy toerana tokoa ty. Avy teny saraka sy nandanao tamin'ireny oreny. Sara koa asa nisy andrantony koty de iny fa lasa. Tsy tao an-tsaiko hoe firy taona ny rahantsika. Nahita ny akanga tsara soratra tokoa ngamba de nanariny akoho tamatrano hoe tsapako sorry tefa fitiavanao no antony zao a. Tena tia tokoa ianao. Te ankehitriny nahoana moa raha verina indray ny lasantsika taloha e. Efa anao aza ao. Tô zarako indray aza nakanao akeriny a. Tena mifona ary tefy a. Ay, alefaka ihany ny farany. Sery idéaly. Isy an'izao ihany ka miandry fangiry firina lalina vao mamanaiky. Aza latsaina tsony kosa moa ary tefy a. Olo tianao ne ahy. Efa resa zao de efa anao koa. Raha sitrako ary tefy de pavao ny fatorako a. Iena re. Famelohany amahako ny fatoranao anefa de ahoana? Misy fipetra tsy maintsy raisiko a. So fika hoentinao elana fotsiny mantsy zao. De tsy matoko mihitsy moa ianao ary tefy. Nefa lene rariny zany. Apetrao ny fepetranao fa arahiko amin'ny tsaka ny sandafany ry tefy a. Ka zao ary. Herinandro zay no nampifany fatorako. Herinandro koa ny ienan'ny sarisary-pity niaraka tamin'ile tefy tsy fanio. Efa mandinika an'izay fomba rehetra ahafahako atao ka aminjeko indray aneny sy rantolo tiako. Hatreto nefa dia mbola sarotra ny anatanterahana an'izany. Mifefy tamboho faran'izay avy ity trano ity. Tsy mahatazana eny anivelany satria avy noho ny trano ny tamboho. Feno mpiambina daholo ny manodidina rehetra. Tsy olam-panafika sy mpamon'olona ity tefy ity fa sany jamba sy tankina niaraka taminy taloha. Tia ahoana nefa ny tsy ahitany mpitandry ny filaminana n'ity toerana ity e. Sarery ny tovavy ato. Fa ny tena mampalahelo ahy dia ity zazakely fo 3 volana monja angamba raha misy dia misy. Nanafika tany hono zareo dia nalainy natao takalonay io zazy io. Mila vola 40 millions izy fa raha tsy manome an'izay ao anatin'ny herinandro ny ray aman-dreniny io zazy io dia ho vonoina ho faty ilay zaza tsy manatsiny. Tena efa biby mihitsy reto fa tsy mba olona tsonika. Soa asa fa nisy azany taty dia mba zany mikarakara azy. Pahavoky izy izao dia natory kely indray. Andray tsereo ny ity izy e. Zazalahy kely mahafatifaty. Any zao ny rainy sy ny reny mizaka ny farafahoriana koa amin'ny fitaintainana momba n'ity zanany kely. Ahoana ny fomba navodako ny tenako sy ity zazy ity? Andriamanitro, ampio zay. Idéaly. Ino ty mahavala ketraka anao ravako sa manomanina ny tongolon'ny Egypta nga? Avindray ianao ry tefy fa ila vaniny a. Mandinika n'ity zazy ty fotsiny ary tefy a. Ay ve, mahafatifaty anao nga izy zany? Ie. Aza manay fa iterakotriny koa tsika isanao e. Tsy ho ela mihitsy zany dia ho avy. Andriamanitro, lozininy ity. Ny rahako mandry amin'ity azy efa mila tsotanjiko iteraka. Zany ane ka tsy hisy mandrakizay. Tsy maintsy manao izay fomba rehetra ialany eto faran'izay haingana azy ity zazy ity. Tsy misy ho azonao iteraka aminao zany olona tsy mataotody ity a. Lasa saina lavitra misy ene enao zany ry Idéaly e. Zany rehefa mandinika hoe mba manao ahoana zany ny fahoriany ray aman-dreniny ity zazy ity. So mba tokony averinao any koa sary io ry tefy. Fa herinao ve adaly e.
Tsy hainao no baiko fa malala ny tokony ataoko tsy mila anao be moralina mihitsy fiainana tsy ilaina sentiment ohatr' zany mihitsy ny ilaina mazava ary lasa fa tsy andray kosa tsy tahotra tsy enatra le tefindosy iny na melaka ny tarehiko teo tena hoe biby fa tsy olona ary avy ny vokaringonitra angambo le tsy faniny oe ino ka efa taitra le zaza tsy manatsinikefiko taitra ianao ao ary fa raisiko e ary oko izay io fa tsy maintsy avitra tsika dia mahita ny dada sy ny reninao amin'izay ianao ary io ka moa izay ao fa hanamboarako dite ka izay no antony anatonako anao indray tompoko tsy mbola nandre vaovao mombanjanako mihitsy tsy nahitana mangirana na nkely aza hoe maty sa velona aiza ny toerana misy azy tsy vita amin'ny fahatanterana ny asanay madama mba fantatrao ve fa tsy mora ny asanay efa miperilaza taminao moa hoe mila fitoniana ampiandrasana vaovao ka tena leo miandry tompoko mba ataovy eo aminareo ny toerako hoe reny teraka azy ka rehefa tsy andronao ny fanadihadiana ataon'ny polisy dia afaka janona ny tiraraha ty madama tadiavy rery ihany ny zanakao averiko aminao foana fa hainay ny asanay ary averinao fa mipetrapetra-potsiny moa zay mandro ny fanadihadiana ataonay moa ianao dia bon tsy mahandry ianao dia inona ny moa ny azoko atao anao zay fa mandehany ianao zany raha mba ahitana izay tena marina mihitsy toy ny olona ambony tony ka ianao fotsiny ny arirarirany avisy havanana eto ary ranto toa lasa manenjika foana ny saiko hoe na vita nanagadra azy zany efa tsy nisy vokany akory toa te isaina koa hoe mety tsy izy marina ny nanao an'izao nefa koa tsy haiko tsy haiko zay ry dialy fa andeha zay araky ny efa lazaiko anao moa dia anio alina anao amin'ny tanan'le afiranay vola be zany ny tripiso efa rehefa vidy reo daholo ny sakafonao suzazy io sady tsy ho elako io dia efa andao ny tany androany koa man tsisa ny farafahavelomana io raha tsy mahavoalohan'le 40 million raha aman-dreny ny rapiso za tsy misangy zany fa rehefa nolazaiko dia tsy maintsy tanterahako misy mpiambina anareo ambany ao fa aza matahotra ka sady misy fitolano ajanoko ao renao ve zany zavatra lazaiko zany to zany ndray nataonao tsara banjina eto zany ka to ohatra ny malahelo anao ary tefy manaso dia sanatria misy mahazo anareo any inona ary ty tataitra be ty io ane ny asako ridialy tsy misy tratra zany io fa kalma fotsiny ary aloha zay ala fa mandeha ny ore zay endry tsara bizo ary marikoriko ana ny manoroko azy ary amin'izay indray miaraka amin'ny fofona moly sy ny toaka iza koa no malahelo anao eo ivavahako aza mba ho tratra ny ampanaovana ny asa ratsiny any telozandrimandinika n'izany eto indray moa ry dialy fa tsy fomba navotana ny aina tenin'izao izy tsy eto izao aloha no heverina indrindra fa ty zazakely je lasainy fa ho vonoana rapiso tsy kosa sy keko zany ataoko ahoana ny amoy azy ty ao fa tsy maintsy afitra ianao namozako ny aiko azy androany sapako ny asaribidin'izany zanaka izany dia tsy mbola niteraka aza dia inona moa izany no ataoko sahy ty mihidy ato ambony ato amin'izay indray mpiambina fitolahy zao ny miambina ao ambany io dia ataoko ahoana moa ny anohitra an'izany oay aoka moa ndrasy vetivety eo aloha hijeran'izay fomba rehetra hatafavoaka antsika eto efa mifolo raliny ty nefa
Sa tsy mbola nahita izay ho atao ihany. Miezaka mijery andretsim-piamina vetivelan'ny varavaram-pitaratra koa nefa tena tsy misy mahatoroka ireo. Efa 14 konga moa andre matotefo hoe tsy misy mahazo matorika. Andriamanitra, avoty aho. Trindra moa fa ty zasy ty. Ary aleo hoe makato an-dakozia indray, so mba atony ahitana hevitra farany. Ary maninona tokoa ma raha reto fatanaka azy reto no rehetra dia rehefa misahotaka amin'iny ireo mpiambin'ireo dia amin'iny manararoatra mivoaka. Tena izay sisa faraheriko ka. Tsy mahita hevitra koatran'izay aho. Mandeha ny fotoana faly eo izay natao ka. Rehefa misesika miditra mony afo ireo dia say mianaka kosa manararoatra mivoaka farak'izay aingana. Aiza moa ilay birika teo? So fa sesy tosiko ilay zazakely. Mora ny fitondrana azy amin'izay. Andriamanitra, engany mba omby izao tetika ataoko izao. Osy ty fa efa mirehitra mitetadeta ny afo. Efa manepitreraky ny trano ny gazy nefa le mpiambina toa tsy mbola misy miditra ihany. Izay mianaka mantsy tsy maintsy miafina eto ambadiky ny faravarana fitirana eto dia rehefa tafiditra daholo ireo dia manararoatra mitsirika mivoaka aingana. Andriamanitra, ho faty ato izay. Tsy ireo fa efa sepitra tsy mahazo aina ilay zaza. Oay, reny kosa kaika. Reny fa avy dia niakatra daholo hamonjy an'ilay afo. 10 lahy reny. Roa sisa izany ny andrasana dia lazao. Ary aza mipelipelika aloha e. Efa miady ho antsika. Aza mitomany fa fahoren'ireo ao dia loza. Mihevitra manko izao ireo fa mbola matory any ambonitsika. Oay, reny kosa fa tafiditra koa ny roa aminy ka. Ary aloha tonga dia mivoaka aingana. Saika loza, saika mahita tsika. So fa tafavoaka sao matsara eto tokotany. Ny fomba tafavoahana eto amin'ity vavahady avo be ity indray izany izao no heverina. Otra teka eto ianitra izao no mitohy. Itsy kosa kay misy fanalahitika. Enkany mba ho amindreo. Andray reto abetsany. Tia aiza amin'ireto indray izany no mahavoan'ity vavahady ity. Marina mafy raha tsy olona ny andreto ampanandramana an'ireto tsirairay eto indray. Aloha ty iray ty aloha nandramana voalohany ka. Losa fa tena tsisy. Aloha ety indray. Tena mbola tsisy koa. Andriamanitra, izany fa tsy nahafaty azy ireo mpiambina dia misesika mivoaka midina sady gaga koa kamba izao ireo fa tsy nahita nay mianaka natory tao intsony. Tsy maintsy tonga saina izao ireo fa izany nanao an'io. Tena loza fa ho traritra eto ihany. Ary iny kosa kay fa nivoaka. Ary lasa izao. Ary aleo hidina avy aty ivelany dia tsy misy tafavoaka eo ireo amin'izay na dia saina ny anentsika antsika aza. Zay. Toa alaala be ny manodidina. Dia aiza izany misy lalana mivoaka aingana amin'ity toerana ity. Aleo ranga mandeha anjambany amin'ny fotsiny aloha. Rehefa tafavoaka teo dia izay ny zava-dehibe. So koa fa dia volana ny andro. Ary lanitra fa toa mangana be ilay zaza. Tsy metsika intsony koa. Sanatria ka asa hitako aza mahita. Ianao ve ny navotako dia sanatria indray ka. Tsy manaiky an'izany aho. Tonga sao matsara eto Antananarivo ihany izay sy ity zazy ity. Efa saika ratsy ihany satria natahorana tsy ho avitra intsony ny an'ilay zaza.
mbola misy ianao ry Andriamanitra fa iza tsony moa nanampono tafavoaka tamin'le trano Jolay. Tianao ahoana zao ny afaliandrano tsineny to efa tsinjoko sahady so fa efa tsy lavitra ny trano tsony koa aloha izay avitra ihany ary ampandre ny polisy avy trano koa. Voorona daholo reto ny entako rehetra. Miandrandray samy anadahako asisa aka dia andray any anorona kany vaovao. Tsy vitako tsony mitoetra rereto fa milo lasa dala e. Tsy vitako tsony ny zanako. Very tanteraka. Marina raha mba nandrenesam-baovao tsony. Tsy hay tsony na maty na velona. Dia tena iny rantorantolo tiany tokoa ve na tonga an'izao e. Oay, zay raha samy ngamba fa tonga ka. Aleo aloha fa fanan-dranomasy fa mamenatra ka. Idealy. Oay, tena loza marina fa foana hitany eny dia nitambotsitra torana. Aleo aloha aterina ny trano angany ity zazy ity dia bataina koa neny ka. Lozinina indray rehetra ira lanitra engany mba tsy haninny ianao ry neny. Ary aleo bataina miditra aingana ny trano koa. Neny neny iny koa sakay faniratra ka. Neny tsy maninona ianao. Zay ry neny ny zavatra nanjohanay tany na ty zaza tsy manapidiny ity koa aza ne zao ka tsy maintsy mbola tadavina ny ray aman-dreniny. Fa ny tena zava-dehibe sy mamaika aloha zao dia iranto. Efa nandalo teto aminao ve izy? Tsy naninona koa ve sanatria koa dia ka fa mizinona ry neny aizy ranto. Sanatria tsy tonga tsony koa fa maty any ve? Sao dia sao ihany dia tady azy. Aoka aloha ry idealy fa mizinona e. Eno aloha e. Tonga teo tokoa izy akia. Tsy maty akory izy. Ay kosa. Kanefa maninona? Mifono aminao sahady satria maninona? Zao ry idealy Orineny haingana fa aza mampitaintaina ianao. Ny aliny lozana azo anareo iny ihany dia efa tonga teo izy. Niezaka nanazava toy izay nitantarainao izay izy saingy ahoana indray saingy tsy nino izay rehetra voalazany ary idealy andray ry neny. Ny hevitra mantsy fa tetika efa maty paika ny azy fa izy ihany nakakeriny anao. Nyroahako izy ary ny apitsony iny ihany dia nitoriako fa nanafina anao. Maninona tsara ry neny? Efa niezaka nanazavatra amin'ny farany izy saingy tsy nihaino azy ahy Ny polisy koa tetsy andaniny nameloko azy tanteraka satria tsy misy olona hafa niaraka taminao ankoatra azy. Vokany dia aiza ny olona tiako ry neny Migadra izy ry idealy. Maninona tsara? Mifona fa nanendrikendrika ny olona tianao. Andray kosa ry neny. Dia sahanao kosa ve? Tsy mamanaiky mora an'izao kosa. Ahoana ny olo tsy meloka no mizaka ny sasy fa ahoana ny fanetry be ny firenena no miriarisy manohy ny hatsaratsiny hatrany. Tsy ekeko izao. Sao dia izao ihany ianao dia miomana fa tsy mila resa be andeha manatsoaka ny fitoriantsika. Ary aingakaingana ianao Fona ry idealy fitiavako anao angety anton'izany Mifona kia. Ka na fitiavana asa dia tsy mba afaka nihaino azy mihitsy ve ianao nareo ny tokony fanampy tamin'ny tsy fahitana. Ela be izany ry neny
Tsy mahova inona tsony ny fonanao fa izay ahafahana ny malalako faran'izay aingana ny mamaika azy aho. Any koa dia hanatitra n'ity saziteny amin'ny manam-pahefana. Napony ahitanao tsony ary ranto a. Tsy nanantena ny tafavoaka tany tsony koa. Raha tsy modina nakiaraka taminy aho tsy nivoainy teo mihitsy ny fatorako. Fona ranto a. Tsy fidy no ahy zany. Ary ny tena ifonako aminao dia tianao ny saka ny seraniana noho ny zavatra tsy natao kory. Fona. Ok, izay ry Dialy. Ataovy zava-dehibe aminao zao fifankahitantsika izao indray. Soa aza fa mba fetsy ianao ko. Raha tsy izay ngamba dia asa izay ny hafaranao tany. Ka izany eo Tsy mahamenatra azy koa mantsy ny andatsaka ny ianao raha tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ny zavatra ataonao. Aza mieritreritra ny momba ianao fa mpo fifaliako izao fandraisantsika izao Zany Zany tena diso rakizy a. Raha tsy zaho tsy nikary izany ianao ranto a. Diso a. Tsy mba nisaina kely akory. Menatra nareo ahy. Nanosopotaka olo tsy meloko akory. Ka rery neny a. Haiko tsara neza ny fitiavan-janaka izany. Raha ary ny ianao raha nametraka ny fanahinao tamiko. Aza manary efa tsy manana lahelo aminao ahy. Sory ao an-tsaina izany. Saotra ranto a. Tena misaotra fa olon'Andriamanitra loatra raha ianao. Okizay zareo a. Efa antsika izao ny fandresena. Na tena raha nitefy alahelo aza nitsodrano nataony antsika ranto dia tsy maintsy ho tanteraka ihany ny antsika. Ny farana teo ilay tantara mitondra lohateny hoe Tsodrano raina alahelo. Dia mpeny ny ravaka Antaniony. Ireo nanomena ny tantara Romy Armanana, Iazarandry, Laingo Andrea. Niaraka tamin'ny ravaka Antaniony, tolotra Randriana Arzao ary tolo-panahy. Nandrefeo Priskara Goto Armanana, Nana Totosa, Iazarandry.